Horaitsy ny filohan'ny Repoblika Frantsay Emmanuel Macron ao amin'ny lapam-panjakana Élysée ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina amin'ny zoma fa 17 Aogositra izao raha ny fandaharam-potoana navoaka ny tranokalan'ny fiadidinan'ny Repoblika Frantsay. Raha tsy misy ny fiovana dia anomboka amin'ny 3 ora sasany ariva ohatra ny atoerana izany fionana izany. Heverina fa ho anisan'ny lohahevitra efa ampidinihan'ny filoha roa-tonta ny resaka momba nosy kely manodidina ny Madagasikara izay takiany Madagasikara amin'ny la Frantsa amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra tao anatin'ny dinika ny fanaovana roa-tonta tamin'ny volana May 7 ity resaka ity nandritra ny fitsidiana ofisialy nataon'ny filoha Rajoelina tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoana io no nanapahana ny fametrahana ilay komisiona iraisana mandinika ny resaka momba ireto nosy reto. Ny fionan'ny mpandraharaha avy amin'ny tany mampiasa manontolo na apahan'ny teny frantsay no tena antondihan'ny filoha Andry Rajoelina ny Frantsa amin'ny herinandro ity. Maminavina ny anokatra ny sisintanin'i Madagasikara amin'ireo mpandeha avy any ivelany amin'izay ny mpitondra fanjakana malagasy amin'ny volana Oktôbra izao rehefa ny delaela ny sisintany noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 maneran-tany. Izay no nambaran'ny filoha Andry Rajoelina androany nandritra ny fionany tamin'ireo mpitantana orinasa frantsay mikambana ao amin'ny mouvement des entreprises de France. Miankina amin'ny fivoaran'ny valanaretina ny amin'ny firenen-kafa ihany anefa izany fanapa-kevitra izany araka ny loharanom-baovao tao amin'ny tambazotra tserasera ny filoham-pirenena. Efa nisy ny ministry ny fizahantany Joël Randriamandranto ny fiomanana nataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpandraharaha mikasika ity fisokafan'ny sisintany ity ary anisan'izany ny fanofanana ireo mpisehatra eo amin'ny fipetra ara-pahasalamana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fanaovam-bakisiny ireo mpisehatra. Maimaim-poana ny fanatrehana ny fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina sy ny lalao ifanandrina ny ekipa pirenena amin'ny Benin izay samy ho tanterahana ny 2 septambra ho avy izao. Hozaraina manomboka ny 20 hatramin'ny 1 Aogositra ny tapakila ahafahana miditra amin'izany hetsika roa sosiny izany. Mbola tsy fantatra ny isan'ireo tapakila Hozaraina hatreto ary mbola tsy nolazana ihany koa ny toerana hizarana azy. Tsy aivina nefa fa mahatratra 4 alina mahery ny isan'ny seza ao amin'ity kianja vaovao vao nitarina sy nohatsarainy ity. Raha tsy misy fiovana ny fandaharam-potoana dia hisokatra amin'ny 10 ora maraina ny vavahady ary anomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny lanonana fitokanana amin'ny fomba ofisialy. Anolotra seho ara-javakanto sy anentina ny fotoana kosa ireo mpanakanto malagasy toa ny Jery Marcos, Zaojoby sy ireo mpanakanto maro samihafa efa niara-niasa tamin'ny BAREA. Amin'ny 7 ariva no anomboka ny lalao hihaonan'ny BAREA sy ny écureuil Benin ary amin'ny 5 ora sasany no anomboka hiakatra ny kianja ny mpilalao.